Miaraba antsika rehetrarehetra. Salamadolo ve antsika rehetrarehetra. Vonina andray ny fanombohana an'izany fankalazana ny Noely zany ve antsika rehetrarehetra. Asio tehaka mafy be sikikika mafy be raha ohatra ka faly tsika. Zao dia fatatsika fa voretintsika rehetra androany zay ankalaza ny fanombohana indrindra ny fankalazana an'izany fetin'ny Noely zany. Ny Noely araka ny fatatsika dia naterahan'i Jesosy Kristy zay namonjy an'izao tontolo zao. Koa mendrika raha ankalazaina amin'ny fomba maketriketriky indrindra amin'ny fomba mendrika sy meva izany fankalazana ny Noely zany. Marina sa tsy marina? Asio tehaka mafy be raha marina zany raha falitsika. Ohatrany mampatsiahy eto ilay kitana. Ilay kitana zay kitana manandrambo nitondra nakany amin'ny tranombo naterahan'i Jesosy Kristy tompo. Izay hita hatrany Jerosalema. Zay nitondra antsika tao amin'ny trano naterahana tao Betlehemy. Noho izany dia andro manandanja ny Noely. Koa rariny loatra raha kalazaina amin'ny fomba mendrika ho an'ny vahoaka malagasy sy ho antsika rehetrarehetra manerana ny nosy fa indrindra ho antsika rehetrarehetra manatriketo. Zay indrindra nanaovantsika an'ity hoe androany tsika dia ankalazan'izany amin'ny alalan'ny fampiretana zay fahazavana zay dia ny faniriana raha ohatra ka misy faniriana olazaina androany dia enganie ka ilay fahazavana ilay kitana zay nitondra ny fahazavana tany amin'ny tranombo naterahan'i Jesosy Kristy tompo tany Betlehema no hazavana hitondra ny lalantsika mba hoentintsika anazava ny lalantsika anavitra nyity fireneny ity eo ambanin'ny fahitiny Jesosy Kristy tompo zay nitondra ny fanafahana sy ny otan'izao tontolo zao. Marina sa tsy marina? Ka noho izany dia raha misy ny faniriana dia zao mba hitondra fahazavana sy fiadanana ho antsika rehetra izany Noely zany, mba ho Noely feno fifankatiavana, fifanampiana, fifamelana, fifandeferana ary firaisan-kina ho antsika tsirairay avy, ary mba hitondra fiadanana sy fahazavana ihany koa ho an'ny firenena. Ka zay ny teneniko hoe manomboka zao zany, manomboka androany mba ahafahantsika mankalaza an'izany Noely zany dia hisy fampisehoana eto amin'ity toerana ity mandra-pahatonga ny fa-24 ny volana Desambra zay andrasantsika an'izay Noely ny 25 Desambra zay. Dia isakariva misy fety zany eto misy spectacle irahana amin'ny chorale sy ireo manan-talenta maro isan-karazany. Dia ho hitatsika eo fa zay ny teneniko hoe tsika manam-pinono. Raha manam-pinono tsika dia zay ny mahatonga ny hoe asiantsika misy an'le kresy na tranomby zay ao ampovoany ao amin'ny lapa eo tokotanin'ny lapa nambotsiroatra teo. Raha hatramin'izay tsika dia nilazaina hoe zone rouge tsy afaka andehanana io lapa io dia za miteny hoe misokatra ho antsika io ary tsaratarantsika an'izany dia ao ny kresy naterahan'i Jesosy Kristy tompo. Iary fety tsika, iaraka ankalazy tsika, iary ifankatitsika ary za mihitsy fa efa mirotsaka eto amin'ny firenena ny fahazavana anavotantsika nyity tanindrazana mamy sy malalatsika ity. Koa mirary soa sy mirary fitosambatra ho antsika rehetrarehetra amin'izao andro zay voalohany zay irahantsika tamin'ity taona ity dia efa tonga ny fahasoavana. Rehefa lany filohan'ny repoblika dia ity ny Noely voalohany zay mendrika no ankalazantsika ao anatin'izay hazavana zay. Ka zay hazavana zay indrindra dia hiaraka nisa 10 isika. Dia irehatra ny jiro, irehatra ny fahazavana, dia afaka makasary anareo rehefa avy eo za mbola andeha hitety anareo toerana fankatsary rehetrarehetra ireo dia zay no isatarantsika an'izany fankalazana ny Noely zany. Ka eo ary tsika ankizy nareo miara-manisa hitan'ny olona miaraka manisa folo tsika ka hatramin'ny aotra
dia irehatra ny jiro. Dahoary manomboka amin'ny isa folo sivy valo fito enina dimy efatra telo ho antsika malagasy rehetra miara iorakorana sy teana tompoko.